Miarahaba tompoko. Moja sidoana avy ato amin'ny piasana foreign design. Vaovao ny taona, vahiny vaovao indray no entiko ato anatin'ity fandaran'ity. Tanora, mpianatra, avy ato fianaran-tsoa, misehatra anatin'ny asa sary, hosodoko, portrait sy ny tontolony. Ho anao izay tanora, mpanatalenta, misehatra anatin'ny hosodoko na ny tontolon'ny zavakanto, te hivahiny ato anatin'ny fandarana dia aza misalasala manoratra ao anatin'ny afatra miafina na miantso ny lara etsy ambany raha toa ka maliana anao ny fandarantsika. Ndao ary arahantsika anatin'ity fandaran'ity ny mombomomba azy. Miarabantsika rehetra manaraka an'izao fandarana izao. Ny anarako moa zany Sandratra Andriamampionona, izay ny anarako feno. Fa ny anarana hoentiko koa any amin'ny resaka art, sary hosodoko dia Sandratra. Ny asa izay ataoko, ny hosodoko izay ataoko zany dia miompana bebe kokoa amin'ny resaka biby amin'ny ankapobeny dia paysage. Izay ny hosodoko. Fa ny sary hoe dessin zany iny resaka portrait, resaka tafiditra koa ny resaka biby dia ohatrohatran'izay zany ilay izy amin'ny ankapobeny. Ie, tsara be ilay fanontaniana. Misy antony manokana ilay izy satria raha malala moa zany fa biby amin'ny ankapobeny zany tsy dia afaka manome message na hoe afaka miresaka amin'ny olombelona, dia tsy afaka hiteny koa zany biby hoe mba arovy anay na ohatran'izany, dia fandraisana anjara amin'izay lafiny izay zany sady mba ho fiarovana ny tontolo iainana koa hoe ndao mba hanao hosodoko zany momba ny biby mba hatsapahan'ny olona hoe tsara be ilay biby. Dia amin'ny alalan'ilay sary zany mahita an'ilay sary hoe tsara izy sy ilay biby dia vonona zany ilay olona hoe hiaro an'ilay biby zany hoe mba tafita ilay havatra ohatran'izay. Iny zany mizara anankiroa ilay izy, mizara roa. Dia misy ny hoe miangy amina référence na hoe miangy amina référence zany ny anankiray dia ny ray miangy amina resaka famoronana. Idirako manokana eny amin'ny référence, ohatra hoe misy sary any izao mahafinaritra anahy na hoe komandin'olona dia iny zany ezahanao izay hampitovizana an'iny sary iny rehefa dika tao sary. Fa misy kosa nefany ilay hoe resaka famoronana. Ilay amin'ny resaka famoronana zany dia hoe ohatra hoe mieritreritra anao hoe misy zavatra tiako atao, hoe misy paysage mahafinaritra anao anaty saiko ao, dia iny no ezahako avoaka ny anasana hosodoko. Na hoe misy olona mikomandy hoe izao ilay tsy mba misy zavatra tiako atao, dia hoe mba vita lava ohatra hoe avoaka hosodoko ity zavatra ity, dia ohatran'izay ilay resaka famoronana. Rehefa mianatra anao zany dia mifantoka amin'ny fianarana, rehefa hoe hanao sary dia manokana fotoana kely mihitsy ianao hoe hanaovana an'ilay sary. Fa misy manko ny olona hoe be da be manko zany saika hoe hianatra sary dia hoe tsy manana fotoana, fa ilay izy rehefa tena tianao ilay izy dia ahitanao fotoana foana. Dia ilay hoe mahavelona ve ilay izy, ilay izay resaka izay indray mety hoe miankina amin'ny faritra angamba fa ohatra ny amin'ny toerana misy anà aloha zany eo ihany tsy azo lazaina hoe mahavelona ilay izy, fa zany hoe mba afaka manampy anao amin'ny resaka hoe fitadiavam-bola kely, hoe manampinampy amin'ny fianarana, hoe misy vola ilainao dia mba vitavita an'iny eny ilay izy. Efa nisy ny fampirantiana nandraisana anjara, anisan'izany tary amin'ny tranoben'ny kolontsaina taty Ambatomena. Dia
efa nisy moa ny maro-pakasitrahana ny zaraina tamin'izay dia mba zava-dehibe mihitsy ny nazahoana izay karazana maro-pakasitrahana izay. Dia efa nanao koa nahy resaka hosodoko tambabe zany tary amin'ny Anarabe tery amin'ny région Haute-Matsiatra tery. Dia nafinaritra koa ilay zavatra satria sady fialamboly no karazana hoe fampifandraisana ny mpanao sary sy hosodoko teto Fianarantsoa. Hafatra zany dia hoe ny sary ny fanaovana hosodoko sy ny resaka sary dia zavatra mahafinaritra satria ilay izy sady karazana fialamboly ihany koa no fampidiram-boly. Ilay izy zany mila hoe sandrahana mandrakariva zany, izay zany ny afaka ampivoarana an'ilay izy. Satria raha ohatra hoe anao tia anao sary nefa anao tsy manao dia tsisy dikany, tsisy fivoarana mihitsy. Fa ohatra anao hoe vonona anao sary zany anao manomboka androany dia afaka hoe manao sary anao dia tohizanao ohatra hoe manao sary anatin'ny herinandro zany anao ohatra hoe manao sary anankiroa dia afaka ray volana iny ohatra tohizanao iny entraînement iny dia afaka hoe ampitahainao zany iny hoe afaka anaovanao évaluation zany iny, afaka ray volana hoe nanao akory ilay sary nataoko tary amin'ny voalohany tary iny. Re mitaha amin'ilay anao rehefa tia amin'ny ray volana ty aoriana fa hitanao fa misy fivoarana be.